faly miarahaba antsika rehetra any an-trandray mpanaraka ny fahitalavitra MBS tonga tsoa eto amin'ny fandarana mafilotra iarahana amin'ny chef Marius. Dia faly miarahaba ny Black dia koa mbola faly miarahaba ny mpijery ny émission ny mafilotra eto amin'ny MBS. Mbola faly zay miaraka aminareo isan'andro ny best-of azadino fa ny best-of misy ny zay tsara indrindra tao anatin'ny semaine no arahantsika amin'ny alahady amin'ny ray ora. Eny ary tsy ampiandrasika ela tsony ngamba chef ny mpijery any an-trano fa inona daholo ny ingrédients antsika rehetra amin'ny sakafo androany. Ny sakafo androany dia mizaka foana tsy mamanareo anatin'ny SMS anatin'ny MP sakafontsika androany dia ny fanontaniana ankiray hoe ahoana chef Marius ny tena fanaovana cocktail de crevettes dia na moa zany mba tena mba blague kely le hoe mbola tsy fantatra fa inspiraka fa ny ao anatin'ny MP anareo sy ny fanontanianareo amin'ny SMS novaliko fanaovana tena cocktail de crevettes dia asiako anareo izy anao manomboka ny fikarakarana ny azahoanareo ny goany ny azahoanareo ny tena ny tsirony sy mampafilitra azy ny zavatra antsika dia crevettes mbola tsy mivoasako mihitsy io satria ampianariko anareo fomba fikarakarana azy efa sasako fotsiny crevettes ny tena tsara zany dia crevettes amin'ny taille 16-20 hainareo zany taille 16-20 zany ahoana ary zany ny abeny ino le maha 16-20 azy diamètre ohatra hoe pointure 46 zany io ny 16-20 dia hoe ao anatin'ny demi-kilo de crevettes dia hitana crevettes 16 à 20 zay zany le calibre 16-20 zay zany no vidina mba tsara koa zany amizay fa tsy le critiquer kely regny manantsika oignon manantsika tomate manana citron anakay manana atody ray manana ciboulette manana coriandre manana tongolo lay tomate cerise salade rehefa aveo tonga eo mbola nitsianana anakay izy vidy salady manantsika ketchup dia manantsika vinaigre dia manantsika huile zay zany no ingrédient ilaina ao anatin'izay koa dia manantsika vilandy dia manantsika rano dia manantsika afo dia manantsika courant toko lasy toko vavy zao ary ny sakafontsika voalohany io aloha zany dia alaiko ny vilany anakay dia asoroko am'izay reto mivandravandra be le caméramanao efa ao no zavatra manakona be reo dia asoroko izy dia alefako ny fatana vitrocéramique amin'ny azérica avaradono misy an'ity apika total toko 3500 watt dia asiko rano zay koa zany ny action voalohany tokony fa efatry ny litatra ny action voalohany mbola anatin'izay koa manantsika moutarde dia mba haingana ny fiketriketreny ao dia alaiko ny crevette tony zavatonga mavidy antony nareo ao pavion fividanana antony dia mba tienako mihitsy aloha le zanako tao amin'ny pavion mba asive lacole zala le izy manjary mitsoka avotiny le zavatra rehefa ambony plateau ndraindray le izy miala tampoka misy tsy maninona fa lacole tonga lafo be fa anao miady varotra mety 10 ve eninarivo farany mataovy 10 e 10 sy 10 farany lasa 9 sy 10 nazy eo koa an'ity 10 sy 10 sy 10 dia 10 zany miady varotra ty le crevette dia ty zany mbola tsy voakarakara mihitsy juste ansasana fotsiny asoroko ny hodiny asoroko ny hodiny le crevette fa tsy asoroko ny rambony tsy voasako ny rambony asoroko fa hodiny fotsiny zany asorona aloha oui ny hodiny fotsiny asoroko fa tsy asoroko ny rambony ohatra zao ray mba anaova ke asorona ny rambony vasina fotsiny zao hoe ny hodiny fotsiny asorona juste hoe sasana fotsiny zany ty dia ohatra zao da mivoy zao laviana sasana indray ohatrany hoe mora asorona kely le hodiny mankony atsika ohatran'izao izy asiako atanao adolona fanaovana azy ty zany loha zao ny anakiray ty aloha andasy fa misy zavatra valikafatra kely ao anareo fijery mafilotra ato aloha andasy aloha ndraindray koa mako za mba masika ihany rehefa tsy amin'ny placeny le commentaire anareo mafilotra ao dia mba ndraindray mba masika ihany dia mba chef zany tsika androany tena mba masika ihany ndraindray fandasy aloha ty vovofy ndao miandry an'ity vovofy zany vao enta mba tao amin'ny commentaire zany zay
publika misy zany. Publika mihitsy zany dia valiko publika kokoa raha MP manko izy dia valiko MP raha publika izy a dia valiko okoa zany masorona aloha iny fa ity tonga dia anatin'ny abaka ordivisatsika ao ity avy eo ataoko ato dia asiko rano voilà. Sasana indroa zany io dia avy eo nasorona ny nodiny dia avy eo ato amin'ity matetika ny crevette misy tsinain'izay ato dia vandy ity zao tsisy zany hoe matoa zany ty tsisy dia ny crevette tena tsara misy ty zany fa misy ihany misy avy amin'ny lamoziny zany no didina hijerevana an'ilay tsinainy misy an'iny tsinainy kely iny asehoko anareo mihitsy izy mba hitanareo hoe ahoana ny fanaovana azy chef Marius avy eo i black avy eo manasa an'ity crevette ty avy eo ok ndraindray zany misy tsinainy dia ndraindray tsisy nareo didina ny anso kely ohatrany tsy didina be dia tonga dia kely be ilay tsinainy ohatrany tena ohatrany tsy hita mihitsiny ohatrany tena kely tsinay mihitsy iny raha teo iny anareo ataoko ity azoko atao zany tonga dia nikarakara n'ity avy any mbadika avy any fa aleo asehoko anareo mihitsy ahoana fikarakarana azy tato atsika zay na ame fahafapoan'ny mpijery foana nisy an'ilay menu natokana ho an'ny mpianatra iny dia zao indray nisy nangataka dia ataony chef ie olona tsara fanahy be dia alaitsika ity fandianany tsinainy alaitsika ity dia sisika rano ray iny zany tonga dia asorony black sisika rano ray iny dia makitsika vinaigre kely dia lomatsika vinaigre kely tokony erany sotro dia makitsika sira kely dia lomatsika sira koa miaraka amin'ny sira azo vinaigre milay crevette manaraka tsara nareo voilà avy sasana zany le crevette dia avy eo nasorona ny hodiny dia avy eo nasorona ny tsinainy dia avy eo mba nalomana vinaigre sy sira ok ao tsara misy tadidinareo zay mangotraka ny rano dia ny crevette ny poisson ny fruit de mer ny atao hoe olona mahay mandro crevette sy poisson sy fruit de mer dia ny cuisson tompoko mangotraka ny rano vao mandeha 3 minitra ny crevette ao anaty rano mangotraka 3 minitra ozy avy mihoatra amin'izay dia nikaraikina be izy tsy izy ony 3 minitra zany maximum alaiko zany le crevette tsiko tsara ohatro anaty rano mangotraka zany hoe fa rano mangotraka mihitsy zany no androtsahana an'ilay 3 crevette minitra dia isanto kelitsika 3 minitra aleo feo indray ary tapitra zay ny 3 minitra ary 3 minitra pile mihitsy asorosika ato lay crevette nareo tsara tsy bien cuit tsy manta fa à point dia vao miala ao izy dia asiko raha magnatsika an'izay icouper ny cuisson tsy haiko amin'ny teny gasy ahoana couper na cuisson mampijanona ny fandrahoana azy to dia tena gasy be dia couper ny cuisson satria raha mbola mafana izy dia vao mainka ame mikarakona indray mikarakona ihany asoroko io zany tsy lainy ty mangatsiaka voloko ny hafa tsy milafo calcule tsara fotoana anaovana cocktail de crevette ny olona roa ny olona roa ty cocktail de crevette 3 minitra nandrahoana an'ilay crevette ao anaty rano efa mangotraka nanaovana anazy teo nalona tamin'ny vinaigre sira vetivety dia zay vao narotsaka tao amin'ilay rano efa mangotraka ao tsara maka baolina anankiray anao mayonnaise ok anao mayonnaise asiko moutarde erany sotro kely ao anatiny ty zany efa nampinariko anareo moutarde erany sotro erany sotro kely efa nampinariko anareo ty mba tsy anaovana an'le mayonnaise le manodina ela be ndraindray koa mbola maty koa lay izy avy eo dia moutarde zany no kilo misy vera asa sotrony zabainina ty vera ty sotronisy dia asoroko sasany ny tapotsiny dia alefako ny
atsasaky ny blanc sy ny jaune. Voilà. Tsy miala daholo zany ny jaune rehefa misy moutarde le ny blanc tsy miala daholo. Ny blanc manko tsy miala daholo. Sorokiny aloha dia tokony miala ety. Dia avy eo asiako vinaigre kely tokony ho goty anankitelo. Dia asiako menaka tokony ho 12,5 centilitres. Rehefa tsy mahay le 12,5 dia mangala mesurette za moa tonga dia mahay 12, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Efa haiko zany anahy iny. Oui. Dia maka ny mixeur girafe asiako sira aloha. Asiako sira kely koa. Tonga zany dia alefa daholo le izy rehetra rehetra. Ny mixeur girafe ao amin'ny azerika koa misy an'ity ao avaradou. Aiza ho aiza avaradou moa chef io azerika. Avaradou dia mixeko anatin'ny 3 secondes, anatin'ny 5 secondes. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Vite 80 kg. Vita mayonnaise zany 5, 6, 7 secondes. Voilà. Tsara hoe zany fomba fanodinana mayonnaise 5 secondes zany fa tsy hoe tsy hoe eo manodikodina adindray eo. Ihany. Voilà. Nge mivoaka tsara kosa le izy. Mahazo mayonnaise tsika zany. Nge. Mizara kely aloha. Fanodinana maro. Bien. Rehefa vita ny mayonnaise iny dia maka ketchup tokony ho iray sotro lehibe sy tapany. Ketchup tokony iray sotro lehibe sy tapany. Tonga dia arotsaka ao amin'ny mayonnaise eo. Afatra fa ny chef tsy mila afatra intsony fa entsenjera. Efa mioko anao zany le haniny. Ie. Dia karokaroka indray iny zany. Nazo otrotry. Ketchup iray sotro sy tapany nafangaro amin'ny mayonnaise teo. Ie. Dia afangaro tsara le izy. Eo maka poivre. Asiako poivre kely iny le poivre. Poivre. Inona daholo moa chef le nanaovana le mayonnaise teo fa ohatran'izay manko za mbo nahita an'iny fanaovana mayonnaise. Tongolo. Moutarde. Moutarde atody. Miaraka amin'ny tapotsiny asiana tapotsiny ie. Vinaigre. Dia menaka. Menaka oui. Maka ciboulette ana tongolo maitso titehako madinika kely misy ty. Ie. Tetehana madinika kely. Ingeny koa zay toko tena kely misy maravo lehibe dia ratsy be. Tetehana madinika kely ny tongolo maitso. Faran'izay madinika mihitsy. Atao faran'izay madinika. Tsy adinoko le amala an'ilay commentaire avy fa mbola zany mamaika aloha za tena miandry an'izay commentaire izay valona commentaire izay mihitsy koa fa efa nisy hitako ihany moa tao fa aleo chef namala anazy. Ty moa zany mamaika fa tsy commentaire mamaika. Voilà. Tsara iny zany mbola mahita zavatra reny. Alaiko ty dia arotsako ao. Arotsako amin'ilay mayonnaise ketchup efa niaraka teo. Ie. Sy le citron, sy le vinaigre. Voilà. Le crevette moa chef tsy nampiana vinaigre intsony le izy rehefa le avy nandrahoina iny to dia asiana raha mangatsiaka fotsiny. Dia maka karoty dia voasiny karoty. Ny karoty zany karoty lehibe anankiray ohatr'izao mety mahavita an'olona anankiroa. Karoty lehibe iray an'olona roa. An'olona roa. Voasako indray karoty. Karoty. Mbola tsy hahatry foana le fanaovana mayonnaise teo chef. Vetivety kely tena vetivety kely mihitsy ny fanaovana an'izy teo. Oui, tena vetivety mihitsy. Tsy maharitra ela zany. Dia asoroko ty. Dia alaiko ty dia alaiko ty dia kikisako ny karoty Ohatran'ny hoe atao lasary zany. Oui, ohatran'ny manao karoty rafé. Karoty. Le crevette zany tsisy fepona intsony rehefa le avy andrahoina io le atao anaty rano. Atao inona indray zany ty karoty chef? Atao garniture an'ity. Ok. Samy hafa mihitsy zany chef ny tsiro entin'le tomaty sy le tomaty. Samy hafa ka, samy hafa iny raha amin'ilay cocktail iny.
Voilà, petraka ty mbola ilaiko iny. Dia mahazo an'le carotte rapisika zany ohatran'izao a. Carotte lehibe anankiray io mahavita n'olona roa. Nala indrisady efa oasina carotte mbola ilaiko iny. Ilaiko ndray moignon a. Dia na tetehanareo manifina za manana antilo zany a, de ataoko ohatran'izao izy a. Rehefa vita zany le carotte dia ampiana tongolo. Azaka ty andrio lay petraka eo e. Aleo fa tsy hikitika intsony ara e. Dia asiako an'ity kely ao anatin'le carotte a. Garniture moa zany io zao. Ty zany a, asiako an'ity kely a. Asiako an'ity a, atsasaka ty ao anatin'le mayonnaise a. Ok, ny atsasaka ilay tongolo anankiray teo zany a natao tao anatin'le mayonnaise a. Dia ny atsasany a nampiarahana tamin'le carotte. Alaiko a ilay a la crevette a. Dia angalako anankiray tsara tarehy aloha tsifoko tsara ato janoko iny. Alaiko le sasany a dia ataoko anatin'le mayonnaise. Alaina zany le crevette lefa nalona rano a, lefa avy nandrahoana iny a dia atao anaty rano mangatsiaka mba tsy manajanona an'le cuisson moa izy teo chef e. Telo minitra ihany no andrahoana an'le crevette. Soana amin'izay sasana any a. Dia karakara tsara le crevette ato. Dia avelako tilona ao anatin'ny 3 minitra mba hitsofoka tsara anatin'le crevette le goût an'ilay fangaro rehetra teo. Eo a le 3 minitra amaniko an'le commentaire. Ozy le commentaire. Za efa vonona be mihitsy iainao an'izany commentaire sy ny valiny. Ozy le commentaire sy. Ozy izy manina moa izy raha mba manao raha mba manao satroka le présentatrice. Dia valiko anao zany le fantehizana zany tsy possible le za fa sola aloha. Le présentatrice. Ty sakafo mafilotra ty amin'ny MBS ty a dia sakafo concert ho an'ny renim-pianakaviana. Ianao zany mese tsy hihinana an'ity mihitsy fa za eny mihinana an'ity. Ty zany a tsy plateau cuisine professionnel fa cuisine atao an-tranonay. Ka ianao ve am'karakara sakafo ao an-tranonao reo fa lady a dia teny reo maman aminao satroko a. Zay fomba fiainana ato-an-dakozia ato no ataonay a. Zahay ihany mihinana an'ity avy eo. Donc tsy misy mihitsy a hoe ao an-tranonao ianao ka hoe andehanao satroko na anao gant satria fa niteny rehefa miditra ny lakozia dia manasa tanana tsy mivoaka intsony. Za fotony zany manao table matahotra sao dia azony matahotra tsy ianareo no nanaovako an'ity table ity a fa ho anahy sao dia misy ny menaka mipitika nefa za mbola andeha ho any amonjy fotoana amin'olona avy eo ka sao dia misy menaka mipatalohako. Zay ny antony. Fa misy manko miteny mbanao afaka manao satroka ve? Dia izay ny validiniko hoe tsy hinao hoe tsy hihinana an'ity e. Fa izahay no hihinana an'ity fa ny fomba karakarana jerena ary ny mafilotra fa tiany fa tsy ho anareo professionnel ho an'ny renim-pianakaviana. Zay professionnel te hijery ty mandana tonga dia mody mandeha miasa na mandeha mivoaka fa ny renim-pianakaviana sanao sakafo ao an-trano dia mijery mafilotra. Vita. Point. Amin'ny plasiny tsara mihitsy ny valina commentaire chef zay. Misy fanteninareo koa mbola valiko hoe maninona le présentatrice olo tsy mahay an'le izy dia mbola valiko koa a reo tena mahay noho za fa ny asan'ny présentatrice a ny animatrice a miezaka izy mba tsy mahay a mba maka amin'ny placenareo téléspectateur a ny fanontaniana tokony apetraka reo dia izy no mametraka azy. Fa raha ohatra izy ka tsy mahay a tsy natao présentatrice fa mahay izy matoa atao eto a dia izy no maka amin'ny place ny présente ny téléspectateur. Donc ho anareo zay mahay zany a dia mihaino fotsiny ho an'izay tsy mahay dia ay ve toko lasy toko vavy verontsika anatin'ny émission ndray a. Nalona 3 minitra moa le crevette nalona tao anatin'le mayonnaise sy ketchup sy ny karazan-drazana tao. Makitsika lakana kely anaovantsika azy a. Dia makitsika décoration na salade mety daholo a. Salade na épinard. Tsy épinard fa basilic. Basilic. Dia maka basilic zao nazy ty. Chef manao dia tsy adino mihitsy basilic sy le ty zany décoration tsara mihitsy le bravo maman. Bravo maman. Dia basilic no natao chef afaka atao salade koa zany raha ohatra tsy alaiko zany ty a ataoko ato aloha
Asina mihitsy zany le carotte iny fa Asina tonga avy eo. de Asina raha avy eo. Atokanareo fanaovana vinaigrette avy eo. fa eto aloha izy zao mbola tsisy fa rehefa eo vao asina. Voilà. Zany hoe carotte sy tongolo fotsiny zany zao io de basilic. De maka coriandre. Efa miditra amin'ny décoration moa tsika izy. Sady décoration ty no inona assaisonnement. Sady garniture ihany koa. Palatsika izy. Sady garniture ty no décoration. Basilic de coriandre. Na kotomila ozizinareo mety daholo. Zay nanaovantsika anazy. Ny crevette zao mbola milona tsara tsy amin'le ino misy tao mayonnaise de ketchup. Fangaron'le mayonnaise tao vinaigrette tsika. Anao vinaigrette tokanao fanaovana crevette. Ty vinaigre. Vinaigre iray sotro. Iray sotro. Menaka 2 fois vinaigre. Impiry zany menaka? Indroa. Voilà. Ewa manao ninina zany atao de rehefa vinaigrette de tsy maintsy indroa amin'ny vinaigre foana ny menaka. Asiko poivre kely asiko sira kely dia kapoaka. Sira. Azonao asina moutarde fa tsy tiako asina moutarde io satria le mayonnaise efa misy moutarde. Le mayonnaise efa nisy moutarde teo Donc tu es ça amizao le sauce vinaigrette. Dia raha koa eo ambonin'ity. Ambony carotte. Le carotte amizay. Tsy mila fangaro zany fa to de atao fotsiny aloha. Fotsiny ka tsy afangaro zany. Miala amle loto. Rehefa zay dia maka amizay amilay crevette. Maka amle crevette amizay Efa nafangaroaro tsara tamin'le sauce. Ino moa zany filazan'io chef? Sauce cocktail amizay izy hoe. Sauce cocktail. Satria zay mampitel crevette. Le caméraman na rehetra miesika be misy mitenda ny mahita nyty eto. Mampite hinana be mihitsy izy zany. 3 minitra ihany nandrahoana le crevette fa sao de lasa masaka loatra indray. 3 minitra ihany. Olo resiko amin'ny pain sao de misy nitendy amin'ny commentaire. Aza resiko amin'ny pain le mariste de izy. Sady le olona amin'ny commentaire tena mahita zavatra tsertreretina izany. Fa za ihany mihinana an'ity avy eo. Chef ihany tsika ihany mihinana anazy. Zaka. Tsika. De atao eo ambonin'le carotte le crevette. Afaka atao ngezangeza le zavatra misy anazy fa ny chef zao io izy arerany no mihinana anazy de ataony amin'ny kely be io. Tady ohatra. Afatsika avao. Dia alaitsika le crevette anankiray. Anankiray tsy natao tao anatin'le sauce. Ataotsika eo. Avy eo laso aloha. Avy eo dia makitsika basilic. Anankiray. Makitsika citron anankiray. Ho an'izay tsy mazaka crevette zany de ina koa nefa atao amin'io na poisson atao amin'io de mety Voilà. Bien. Na mijery anazy I black moa zany no tenko anao isolo anarany izy io. Mbola misy anarany hafa koa black izy satria tiako mihitsy couleur maintimainty io black. Black izy boaty folle. Vita le sakafosika androany Pourquoi fa mbola mampiady couleur kely mampiady bravo maman ve ty bravo maman fa aka amina kely tsika aka votabia kely tsika mandary tsy misy menamena mihitsy le izy. Fangaro moa tsy maintsy asina menamena rehefa kasi le mba mampiady couleur mba mihinana amin'ny maso de mihinana koa ny tenda. Voilà. Vita sakafosika androany cocktail de crevette ny sakafosika androany lasa soko misy anao rehausser kely izy ty mba
cocktail de crevette ny sakafo nataontsika androany a fangatahan'ny olona rem-pianakaviana moa nangataka azy io dia tsy fantako aloha fa dia tao fotsiny izy tao fotsiny tsy fantatro chef koa zany hoe izy tia magnataka aminah ty fa dia mangataka fotsiny izy dia zay ny fandarantsika androany black cocktail de crevette ny sakafontsika androany dia misoratsika anaraka amin'ny fitrasan'ny farany apetrao velo mandry eny a azadiny fa isa maraina amin'ny enora sasana ny fandarana mafiltra iarahantsika amin'ny chef Maurice dia manantena anareo indray amin'ny fandarana manaraka mandrapiao